soa ho an'ny vahoaka ny Antsiranana ny fisian'ny SODIP Compagnie Madagascar na ny Société Organisation Diversité Professionnelle izay misehatra amin'ny commercialisation, la construction, l'agrobusiness ary immobilier. Ny fanaovana trano no isan'ny mampiavaka ny SODIP Compagnie Madagascar ity, raha ny fagnazavana nataon'ny Tojo Andrenavalona, directeur général ny SODIP Compagnie. Salon de l'habitat, voalohany karakaraina teto Antsiranana, ny antony voalohany nahatonga ny nisafidy ny Antsiranana ho amin'ny salon de l'habitat dia voalohany ny opportunité misy eto amin'ny Antsiranana surtout ny resaka construction sy ny resaka habilitation. SODIP manana traiketo amin'ny resaka fananganana sy amin'ny resaka fanaovana trano. Anisany hamitatra siège eto Antsiranana ny société SODIP Compagnie. Anisan'izay voalohany nahatonga ny nisafidy ny Antsiranana hanaovana ny salon de l'habitat première édition. Ny tanjona tratra, ataoko hoe à 80% tratra ny tanjona, fa ny fanatsarana dia ho amin'ny deuxième édition tsaratsara kokoa ny ho amin'izy taona ary mampanantena zavatra mbola vaovao sy innovant kokoa ho an'ny partenaire sy ho an'ny visiteur izay ho avy hanatrika an'izany. Habitat no agnarana ny lazana ny hetsika no karakarain'ny SODIP Compagnie Madagascar ity, izay andraisan'ireo mpiantsehatra amin'ny sehatry ny habitat izay ampahafantatra ny zava-misy ao aminy amponina eto an-tampon-tanànany Antsiranana. Ny fandraisana anjara aloha voalohany indrindra dia olona misehatra amina resaka habitat, izany hoe soit izy manao resaka construction, soit izy manao resaka aménagement, décoration, rénovation. Izay aloha zany ny tena hoe tsy maintsy zavatra critère voalohany takin'ny organisateur ho an'ny partie. Natomboka ny fito ambin'ny folo ary farana ny 20 oktobra 2024 izao hetsika izao. Misokatra memem-poana ho an'ny vahoaka rehetra ny tampon-tanànan'ny Antsiranana ny fitsidihana ireo trano eva 2020 ao amin'ny gymnase couvert. Ity ihany koa no hetsika andiany voalohany izay nokarakarain'ny SODIP Compagnie Madagascar tamin'ny alalan'ny salon de l'habitat teto Antsiranana ary antenaina ny tohizany andiany faharoa amin'ny taogno 2024.